eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra isika no zao fahavelomana no meny antsika izao. Raha ny voalazan'ny baiboly tokoa no jerena, izy tompo Andriamanitra tsy to no miantoka ny fahavelomantsika eto ambony ty tany ity. Noho zany ataovy zava-dehibe aminao ny misaotra sy ny mankasitraka azy. Ome voninahitra mihitsy ny tompo Andriamanitra. Manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka antifandarana ataoko itya ny tenako. Hoy aho hoe ahitan'Andriamanitra miasa hatrany antranany ianao ianareo isika ny mandre ny afatra entiko tahako zao. Araky nefa nambarako teo aloha dia ano etsika lehibe zahay fiangonana refi androndra kely. Voalohany, ho fanafana ny olona rehetra zay matsapa fa mbola misy ozina sy fanaratsy mitatao sy mitambesatra ary manakejy azy eo amin'ny fiainana. Faharoa, ho fanafahana an'ireo olana zay misy ary olana tsy hay vahana, tena tsy hay vahana mihitsy raha ohatra ka zany no misy eo aminao. Fahatelo, ho fanafahana sy ho fanasitranana an'ireo aretina tsy mety sitra amin'ny fanafody na defa nandaniana vola am'karena be dehibe azy. Anao zany vavaka fanafany zany zay mandritry ny ray volana. Efa natomboka tamin'ny talata fa 7 marsa moa ty vavaka fanafana lehibe ataona ity, ary ajanonay hatramin'ny voalohany vola alady voalohany vola may. Zao mantsy matsapy zahay ary mahita fa maro amin'ny olona no misy ozina sy fanaratsy mitoetra eo aminy, fa saingy tsy azo ny olona le izy na tsy fantany mihitsy ny fisiny zany. Kanefa azavaiko aminareo zay mahita sy mandray aminy ty androandroany ity fa ny fototry ny olana sarotra vahana na tsy mety vaovà mihitsy de izao ny ozina sy ny fanaratsy no ao ambadika izy reny. Ary arakaraky ny andehanan'ny andro sy ny volana ary ny taona dia miamafy sy miamafy zavatra ratsy entiny eo am'ilay olona na eo am'ilay taranaka. Ohatra efa hitako zao tantarako aminareo zao, tafita fianarana ambony ity olona tantarako aminareo ity, nazo diplôma ambony mihitsy izy. Ny tiako ambara de zao, mana-pahaizana izy, mana-tsaina ihany koa izy, ary manana paikady entina hisondrotana sy anandratana ny fiainana. Kanefa mandraka ankehitriny, efa taona maro zay ny fandimby, mandraka ankehitriny tsy misy mandeha amin'ny laoniny ny fiainany na ny momba azy. Tena very fa na mbola velona mihitsy izy am'izao tsika miteny zao. Eo amin'ny lafa fitiavana sy ny fanambadiana, zero tanteraka ny momba azy. Azonao ngamba tiako ambara hoe zero tanteraka momba azy eo amin'ny lafa fitiavana sy ny fanambadiana. Manana olana be am'izany izy. Sendra ny olona ratsy foana hony izy. Ny taona nefa etsan-daniny miamandroso ihany. De nanangana orinasa iray ihany koa izy entina amelomana ny tenany, kanjo. Nampidrosa azy indray lay orinasa, ary drosa tsy mety vaovà mandraka azafady tompoko, ary trosa tsy mety vaovà mandraka ankehitriny no mahazo azy. Tsapa no tena mangidy ny mahazo azy raha ndresaka tamiko izy tam'izay fotoana zay. Ry havana, ry mpiany malala, tsy tsapanao ve fa zavatra hafa mihitsy no ao ambadiky zany. Mety materialista be angamby ianao zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao, ka tsy te inoino foana, tsy te anaiky ny fisina ozina na fanaratsy zany ny sainao. Kanefa tsoroko aminao fa tahaka zany mihitsy ny fiainan'ny olona
raha mbola eo aminy ny ozona sy ny fanaratsy mpitondra faharavana tsy mamana-paizana mana-paizana tsy mamana-tsaina mana-tsaina tsy mahadiplôma be diplôma fa raha mbola eo ny oza sy fanaratsy a de tatako zany ambarako zany a ny zavatra miseho eo am'le olona efa nivavaka ho an'ity olona ity ao ary mba amonjen'andriamanitra azy ary efa mitona azy eo mba amonjy ny fotoan-dehibe zay karakarainay a mandritry ny ray volana de miandry ny vokatra ny tenako zany am'izao fotoana zao miandry ny herin'andriamanitra anafaka azy ary miandry azy ho afaka am'izany olana lehibe mianjady eo am'ny fiaina zany mba afako mame vonatra an'andriamanitra zay topoky sy vavahako ka anjaranao zany ny mandiny tena raha sanatrika manana fiainana mitovitovy am'izany ianao am'izao fotoana zao ohatra raha i manaraka ihany ko ity efa nahita lehilahy ray mpianakaviana vita fianarana tao la frantsao niona tamiko zany io lehilahy io manana diplôma ambony nahazo doktorat tam'izany fotoana zany kanefa atram'izao sika miteny zao de tsy mbola nahita asa fivelomana tamin'ny alalan'io diplôman'io izy efa enimpolo taona mahery izy am'izao fotoana zao fa tsy mbola nandray karama tamin'ny alala zany fahaizana amampalalana no ratovony tany amin'ny tany la frantsy zany izy tsy mbola nandray ny vokatry ny fahaizany mihitsy izy malaka kehitriny anika dia manana olana izy eo amin'ny vady aman-janany satria tsaratsara ny vady aman-janana tsinitsy ny avy vady aman-janana toy ny akolambo ohatra fotsiny be diplôma fa tsy mampidi-bola olana nke zany riavana malaly ndre mandeha ny tantarany tamiko fa nahita asa tsara izy folo taona maherikely teo zany lasa zay ny tantarany tamiko nahita asa tsara izy asa tena tsara asa mampisandratra asa be karama kanjo roa andro mialon'ny andraisany an'ilay posta de voadaka indray izy nosoloana olo-kafa ny toerana mafy tam'izany tena mafy tam'izany satria efa mba faly izy efa mba ravoravo izy hoe tena mivaly any ny fisasarako ahazo karama tsara aho ahazo vola tsara aho tsy akolambohatra araky ny fitsarany vady aman-jana koa iaho kanjo araka tengo teo roa andro mialon'ny andrasy an'le posta de voadaka indray izy de ho iaho hoe inona no ambadiky zany raha ianao manokana zay nandre a no mitsara azy voaingana zao tam'ty herinandro ity ihany rehefa nandre ny toroteny nataoko ny olona de niona tamiko fianakaviana anakiray ny tantara olana de zao ny tantara ny tantaran'izy ireo tena misy ozona eo aminay ozy izy de hoe tantarao azy de nambarany tam'izany a fa reo fianakaviny teo aloha sy ny tany aloloha tany a nahazo diplôma baka plus 4 baka plus 5 tataky zany daholo ny akamarony diplômany fa tsy misy anasa anady anakiray azy tsy misy miasa birao tsy misy miasa mandraisam-bolana fa sa madinidinika varobarotra kely olona manana CPE de mavita zany asa fa tsy mila baka plus 4 na baka plus 5 tataky zany daholo mba amin'ny fianakaviana olona anakiray a fianakavianay mba manana fototrasa miasa birao am'izao fotoana zao izy izy de saiky zany daholo ny taranaka rehetra misy eo aminy de matahotra izy satria le zanany zany efa manana baka plus 4 sasany manana baka plus 5 sasany de tena matahotra mihitsy ty ray aman-dreny ity hoe vola be no efa lany nampianarany ankizy de tsy ahita asa ve ny ankizy tsy ahita asa fivelomana ve ny ankizy de inona zany no asa ataony varobarotra kely madinidinika ve ohatrany tsy mety amiko zany anao sofera ve ohatrany tsy mety amiko zany ary zay natongavany taony braoko tam'ty herinandro ity fa mila fanafana izy mila famonjena izy no zany anto zany ry havana malala ao no mahatonga anay fiangonana refy androndra kely tapa-kevitra fa anao etsika lehibe tena lehibe ho fanafahana an'ireo olona am'ireo ozona sy am'ireo fanaratsy mbola mamatotra sy mitoetra eo amin'ny fiainana ka na manahoana sy manahoana nyendrika sehoan'ilay olana enti ny oza tsy fanaratsy eo aminao de araka tengo teo hoe
anao etsika lehibe zahay mandritry nyray volana hatramin'ny voalohany volana me ka dia tongava ianao hitady famonjeny hitady fanafahana amin'ny alalany fotoam-pivavahana amin'ny alalany vavaka zay ataona io anao ary mitaona anao zay mba ino sy anany fanantenana fa hoavitra ianao ary io fa tantara-piananao ho fiderana an'Andriamanitra izany efa nahita fombiazana mantsy izahay hatram'izay ary mino aho fa mbola hita fombiazana bebe kokoa am'ty etsika ndray mandeha ity miandranao ny tompo Andriamanitra satria tia monjy anao izy ary te anafaka anao izy raha tonga tetebony tany Jesosy de zao ny teniny Jaona toko fahavalo andimy faina amby telopolo koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo voalaza ny boky ny Asin'ny Apôstôly toko fahafolo andimy fahavalo amby telopolo ihany koa hoy izy hoy ny baiboly voaositr'Andriamanitra Jesosy ka mandendeha manao soa manasitrana sy manafaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly tonga ny andro tonga ny fotoana miantso anao Jesosy satria te hitratsetra amonjy ny fiainanao izy araka teko teo hoe teanova tantara-piainanao ratsy ho lasa tantara-piainana tsara sy vaovao izy manarak'izany afatra manokana ho anareo efa mpino efa kristianina efa nandray an'ny tombo Jesosy ity ambarako manaraka ity maro am'ireo kristianina efa nandray an Jesosy no hitako fa mbola misy ozina sy fanaratsy mitoetra eo aminy maro am'ireo kristianina maro am'ireo olona efa nandray an Jesosy hoy aho no hitako fa mbola misy ozina sy fanaratsy mitoetra eo aminy ka ilaina fanafana izany olona zany inona moa ny mahampanompon'Andriamanitra ny mahampanompon'Andriamanitra de izao ny anao ny sitrapon'Andriamanitra na niendry ahy izy na nositra ahy izy mba anafaka ny olona zay mbola voagegy ary vonina be ho am'izany asa zany aho famezako voninahitra an'Andriamanitra famezako fahafampo an'Andriamanitra fa satria zay no antony avelomako eto ambony tany ity zao matsy raha ohatra ka taorinany nandraisanao an Jesosy nanomezanao toerana an Jesosy ao anatinao tsy mbola notapahana tsy mbola nofoanana lay ozina tao aminao fony anao mbola gentilisa fony anao mbola olona zao tontolo zao na fony anao a mbola nandeha tam'ireny fampotsampy ireny de azo atoka fa mbola mitoetra eo aminao zany oziny zany am'izao fotoana zao fampianarana manokana moa lavany am'izay zavatra eka tsy ho hita velabelarina eto de mitovy am'izany ihany koa mikaseny am'y fanay ratsy raha ohatra ka tsy mbola nailiky tsy mbola noroana niala teo aminao tamin'ny anaran' Jesosy lay fanay ratsy zay efa nazy toerana voalohany talohany natokava Jesosy tao anatinao de mbola mitoetra ao anatinao ihany zany lay fanay ratsy tsy hoe rehefa nandray an Jesosy io de hoy ny fanay ratsy hoe andeotsika andefa tonga lay mahery tonga Jesosy tsia mila ilika amin'ny anaran' Jesosy ny fanay ratsy mila voaka amin'ny anaran' Jesosy ny fanay ratsy ailika sy roana aza izy mandatsotro zao ny sasany hoezaitra andeha zay tsy hiala maika fa tsy ailika eo izy tsy avoakanao izy de hijanona hitoetra ao anatinao foana izy na de pino azy ianao ary aza dino fa amin'ny andro ray amin'ny andro ray tsy ampozinao de tsy maintsy amita ny misiony ny ozina sy ny fanay ratsy tsy maintsy ary tsy fantatrao io fotoana voatendriny io fa amin'ny andro ray tsy ampozinao eo de tsy maintsy amita ny misiony ny ozina sy ny fanay ratsy raha tsy diso aho tamin'ny heriny angambany efa nanome ohatra taminareo mikasy amin'ny am'ireo mpino zay nieritreritra hoe efa mpino izy efa kristianina izy ka reo zavatra ratsy nanjony avany tany aloha tany dia tsy anjo azy kanjo dolona tamin'ny tapaka le izy voatoka saina izy hoe tena tsy mbola tapaka le ozina tsy mbola foana le ozina zay nazo ny ray aman-dreny be anay nazo ny avanay tany aloha tany ka efa vo zay voatoka saina ka za moa de mitena aminareo hoe aza miandry votaka zany voatoka saina fa de no zao dinidinio ny mombanao fatifatary tsara ny mombanao fa akoatra zany tsy vitsy am'y kristianina tsy vitsy am'ireo olona efa nandray an Jesosy efa manana an Jesosy
no nazahoany devoly sy osina toerana eo aminy satria ny zavatra nataony tao ny zavatra ratsy nataony tao na tsy aby any koa ny fitandremana ny fiarovany tenany nanoloana ny tetitetika ratsy nataony devoly ka dia tafiditra teo amin'ny devoly ary nazy toerana teo amin'ny ozina tsarovy fa saika isan'andro de mitady toerana eo amin'ny kristianina ny devoly zany indrindra no antony natonga amin'ny Paoly apôstôly na mpitandrina any amin'ny Efesana 4:7 hoy izy aza manome fitoerana ho an'ny devoly zany teny natao Paoly zany nge tsy teny natao ho an'ny olona mbola lavitra an'Andriamanitra na teny natao ho andre olona zay mbola nivelany valan Jesosy fa teny nataony Paoly ho an'ireo kristianina ho an'ireo olona zay fa nandray an Jesosy hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly dikany ny devoly de mitady toerana hatrany hatrany eo amin'ny olon'Andriamanitra ny mahavoafitaka kristianina maro mantsy de izao efa pino ao izy izy efa kristianina efa nandray any tompo ao tsy misy devoly na ozina azy toerana eo amiko fa Jesosy no miaro ahy Jesosy no tatana tsy marina zany ry havana malalo tena arabaky teny tsy marina zany ahoana ho Jesosy raha nampitandrina any Petera sy ireo apôstôly mpianany izy ao amin'ny Luka 2:2 hatramin'ny 2:3 azafady Luka 2:2 sy 3:3 na de manana Jesosy ary ianao na de efa nandray Jesosy ary ianao rehefa tsy mitandrina de mahita lalana idirana aminao ny devoly ary afaka mitoetra aminao ny ozina andao ke vaketsika voasoratra Luka 2:3 aroa ny tompo ry Simona ino Satana efa nilofo nitady anareo hokororona toy ny vary nefa izao mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finonao ary rehefa mibebaka ianao de ampahirezo reo rahalahinao tena milofo manao zay azo ataony devoly mitady toerana eo amin'ny olon'Andriamanitra tsy mipetrapetraka mihitsy izy am'izao fotoana zao tsy hoe efa lasa pino anao efa lasa kristianina anao efa nandray Jesosy anao de ony devoly hoe tsy satra atao tsony zalahy aloha tsika tady olo-kafa indray fa ianao mihitsy mampino anao de tadiavo foana tadiavina tranitrany ny hevitra hoe ahoana no ahafahantsika miverina ho aminy ahoana no ahafahantsika miditra ho aminy de io hoe io teny Jesosy io hoe ry Simona ino Satana efa nilofo nitady anareo hokororona tahaka ny vary ka rehefa tafary ianao ho Jesosy de mibeba ary ampahirezo reo rahalanao mba tsy ho tahaka anao ahoana ihany ko ho Jesosy Luka 2:20 de zao ny voasoratra hoe fa ho Jesosy taminy izao nahita Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra de zao ihany ko voasoratra any amin'ny Apokalipsy 2:12 zao voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy loza ho any tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny arak'io voasoratra io tonga tety ambony tany tahaka ny varatra mihitsy ny devoly tonga tety ambony tany miaraka amin'ny fahatezerana lehibe ny devoly anao inona hitady toerana eo amin'ny olon'Andriamanitra izy zany tokony fantatrao mihitsy zany ry havana amin'ny mampino kristianina anao mba tonga anao tsy varim-bariny mba tonga anao hitandrina tsara feny devoly mandendeha to ambony ty tany ety aninona anao inona fotsiny hitady toerana eo amin'ny olona zay efa nandray an Jesosy izy hitady fomba ahafahana mitsofoka sy manao zavatra ratsy eo amin'ny fiainan'ny olona zay efa nandray an Jesosy izy hitatsika zao iarana malala ty tantara ety Adama sy Eva raha napetraka Andriamanitra tao amin'ny say edena dia tsy manantsiny
mazava aminoka pale izy hoe raha napetraka tao amin'ny saidena iadamaseva dia tsy manantsiny kanefa azony devolony toerany zareo tateorina ary tonga teo amin'izy ireo ny ozona no inony no tsy fitandremany satria tonga satana ny tato toerana teo aminy amy fomba maro no netiny devoly tadiavina toerana teo aminy de nahazo toerana teo amin'ny adamaseva ny devoly no tsy fitandremany tahak' zany ako jodasy nataony jesosy ho apôstôly tsy rakoto na rabe na ranona no nifidy azy ho apôstôly fa jesosy mihitsy lay andriamatra tany an-danitra le tompony zao rehetra zao de no faniny jesosy zany jodasy zany tolo reo apôstôly namany mba ho mpianatra mahatoky ho mpianatra azo iankinana sy anteherana kanefa azo ny devoly nidirana tsotro zao izy ary nahazo toerana teo aminy any ko ny ozona no niny no tsy fitandremany nisy fakapana tonga teo aminy netiny devoly de resa fakapana izy satria izy mpitondra kitapom-batsy de ho baiboly hoe mangalatra zay ho anatiny zany ny fakapana netiny devoly namelezana azy ka rehefa nandeha nanao zany izy de mora tamy satana niditra tao aminy nitoetra tao aminy lioko toko faroambiropolo ande fatelo zao manambary zany fa satana niditra tao anatin'ny jodasy lay tao hoe iskariota anakiray tamin'ny 12 lahy de any amin'ny asina apôstôly toko fafolo toko voalohany safady dia zao ny voalaza hoe 10 ry rahalahy tsy maintsy no tanterahana lay teny soratra masina nampilazay ny fanay masina raha teo any davida ny amy jodasy zay tonga mpitarika ny olona ny sambotra an jesosy fa izy dia isatsika ihany ka nahazo anjara tam'izao fampony izao koa izany lelahy zany dia nahazo sa tamy tambony fahotany ary potraka ny ankohaka izy dia vaky ny kibony ka nipoka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy ry havana malalo mampale de mampalenika ny fiafaran'ny ny olona zay mpino kristianina olon'andriamanitra ka hoe nazahoany devoly toerany indray e ka hoe tonga teo amindray ny oziny e hitatsika tantarany jodasy hitatsika mazava de mazava hoe tantarany jodasy mazava de mazava tahak' zany ko tantarany adamaseva ry havana malala ianareo zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana zao raha ny zavatra hitako am'izao vanandro zao dia tsy vitsy am'ireo mpino kristianina tsy vitsy am'ireo olona efa nandray an jesosy no efa nazahoany ny fanay ratsy sy ny ozona toerana noho ny tsy fitandremany fa saingy tsy mitovy moa ny endrika iseolon'lay fanay ratsy le ozona na sy toerana o mpino kristianina arakaraky le karazana fanay ratsy sy karazana ozona zavatra mitranga eo amy fiainan'le kristianina izy fa saingy misy fanaratsy ozona mba fantatrao ve ny mahatonga zany mba fantatrao ve ny antony maninona no misy mpino kristianina diakonina loolona mijangajanga o am-piangonana mifampisipa ry zareo say samy manana andraikitrao satria zany ny zava-misy no lay fanay ratsy tafiditra na nazo toerana tao aminy sarotra ke ny iainana hoe kristianina anao de anao fiaina tak zany e sarotra zany de ianao zay efa mpino kristianina efa natao loolona natao diakony indray no manana fitondratena tak zany fantatry fa ny fanay ratsy nazo toerana teo aminao no manosika anao am'izany fiainana zany maninona no misy mpitarika na hoe paster mihitsy raha ohatra ka mivantana ny teniko tsy enatra tsy tahotra fa mijangajanga misipa am'ireo mpivavaka ho aminy am'ireo olona zay fa notendreny ambanana andraikitra anatin'ny fiangonana satria efa tafiditra efa nazo toerana eo aminy ny fanaratsy zay marina ry havanao fa na dia mampitarika amy mahapastera anao zay manomana ny olona hitra ho any an-danitra ny olona ary ho anarina ho ahitsy
ampitandremana mba tsy anaonao foana tahaky zany de ianao ampitarika ndray ve no anao azany tsy tongatonga ho azy zany fa nolona ifany ratsy na sy toerana no foto zany tretraitra zany ao anao jesosy tsaroko te jesosy ao amin'ny jaona toko fatelo folo ao raha niteny any jodasy izy de zao niteniny jaona toko fatelo folo de fa vita amroapolo ary manaraky zany no nidira satana tao aminy ka o jesosy taminy zay ataonao de atao faingana zany hoe rehefa tafitra ny fanaratsy de tonga de azo antoka fa zay ty le fanaratsy no ampanaoviny an'le olona rehefa tafitra tao amy jodasy ny fanaratsy de zay programme le fanaratsy no nampanaovina ny jodasy ka o jesosy ary mangatakandro hoe tonga de ataovy zay ataonao amatiky any no ataonao de ataovy azy raha raika karazan'le mpijangajanga mampijangajanga no na sy toerana eo aminao amy mampikony kristiana anao na mampitarika anao dia voatosika tsotra eo anao mba anao zavatra ratsy tahaky zany ry avanao mila fanafana ianao ary aza manamaritena de hoy aho hoe raha ohatra ka mbola velanao eo aminao ny ozina sy ny fanaratsy fa tsy ahilikao tsy atosikao tsy avoakanao dianana olana ianao azo antoka fa ho ratsy fiafara ianao ka anjaranao ny manapa-kevitra ry havana malalo efa nahita olona be debe mihitsy ao ratsy fiafara tahaky zany efa nahita atao hoe mpanompon'andriamanitra mpitoroteny mpampianatra kanjo ary za maloka de mahafatra hoe misy fanahy fijangajangana eo aminy misy orona ngo am'zany eo aminy satria fatapatiky ny tantaram-pianakaviandreo olondreo fa izy moa mampitarika azy mampinompon'andriamanitra azy sarotra amy tena ny andresy lahatra azy hoe misy an'zany eo aminareo ary tsy ino ankaman'izy raha tenena zany satria izy efa tena mpitoroteny indrisany efa ankehitriny inona zavatra nitranga migadra izy satria na ny olana zaza tsy ampytaona tanao zay no matoka amy teny hoe ratsy fiafara ngaizy ny eritreritra fa ho am'zany fiafaran'ny fiainana zay le asa le ozina sy fanaratsy fa raha de ho petera vola toka de mandeha favalo mahonona tena miambeny fa nidely volo favalonareo mandehandeha takalioana mierina mitady zay arapany mila mitandry anao ry havana mila mitandry anao fa teny natao amy petera ho ana pino ho ana kristianina ho andre olona nefa nandrainy jesosy zay teny zay ivavako anareo ary ah fa milony ivavako anareo de manamafy ah hoe mandrisy ty volany ity hatramy voalovolana me session spéciale ho fanafana ny olona zay mbola azo nyerina oza sy fanaratsy ho fanafana andre olona zay manana olana tsy evahana mihitsy mandrika ankehitriny ho fanafana sy ho fanasitranana andre olona zay mbola marary ary tsy mety sitra fanafody mihitsy a na de vola amkarena berno efa laniny tam'zany ivavako anareo aho togava tompoko aza mangatakandro togava mandritrindray volana aza mangatakandro asa tapatapaka fa ataovy sy atogavanao na ny alahady mitra fitsasany sy mitra folo na mitra amy ray sasany na ny andavanandro talatasalakamisy samy manompoka amin'ny ray ora sasany ao afiagonina refy andro rakely ivavako anareo aza ao apetrao folonao tananao na mandoly fa ivavakytsika ry andriamanitra raiky malalo raiky masina zay ny an-danitra tompony zao rehetra zao ianao misaotrany amin'ny afatra nampitondrainao aty amy ty androandroany ety afatra natao amonjena sy anafana ny olona zay voafatitra sy voakejy tonga ny fotoana tia amonjy azy anao tia anavaka azy anao tia anome fiainana vaovao azy anao koa dia vangio izy tompo ataovy resy lahatra ny hitady fanafahana ary ataio izy mba afaka afahany mandamina programmany amonjy fotoana ao fiagonina refy androndra kely amty volany ity de dioko amin'ny anaran'i jesosy nyheriny ratsy nyheriny demoni nyherina ozina miala amin'ny olona miala amin'ny anaran'i jesosy tsy mahazo mitetra eo aminy misaotra raiko misaotra tompo sitranina ny mara rehetra sitranina amin'ny anaran'i jesosy izy halleloia amen zay zany tompoko no fotoanatsika tamty androandroany ity a ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo azadiny ray vola mifanafahana natao hoan'ny olona rehetra ary na de fampino azy anao tongavy mandritry ny ty ray volany ity aza tapaka mihitsy ho ia zay zany tompoka de mirary sy ho antsika rehetra veloma tompoko eo afaka va ianao eo afaka va ianao
fandaharana iarana fiangonana refi androndrakely.